Ikisaka kely eny Atsimondranontsika mbola ao anatin'ny taranja baolina lavalava izay ihany sy maromaro ny lalao nikarakaraina amin'ny groupe Bertin ny alakamisy teo teny amin'ny faritra Atsimondrano iny hoe tiany namana zakinao amintsika ny vokatra izay lalao izay. Moa dia mazava be hoe ny tanora no andron'ny firenena raha ny fijery sy ny fanantenana ary teny efa nomeny zany ary ny zavatra izay nolazaina hoe tamin'ny fotoana andro izay isan-taona dia nametoky izay hoe manohana ary manohana izay tsara ny organisation sy tsara ihany koa ny fanomanana dia izay zavatra izay mahatonga ny groupe Bertin manohana ny 26 communes eto Atsimondrano. Etona dia manamafy fa isy ny intercommunal zany izay karakaraina ho an'ny 26 communes dia efa mamolavola sy manainga an'izany tanora sy ny ireo club izay andray anjara zay amin'izao fotoana izao satria ny zavatra misy dia mandalo ny fifaninana toy izao satria ny fotoana ilalaovana fohy ny kianja ilalaovana koa vitsy dia zay ny teneniko hoe lasa tonga dia intercommunal izy koa manainga mavetatra an'ireo izay vonona hiara-iasa sy vonona andray anjara mba ahafahana mijery lavitra ny fampandrosoana sy fanentanana an'ireny tanora eny mba tsy hidonana foana amin'ny sehatra rehetra izay ahafahany mampiseho ny heviny sy ny ahafahana anjara. Makasitraka tompoko eto dia manamafy manokana ary misaotra ny commune Bemasolo manokana raha eto amin'ity kianja ity satria eto zany anisan'ny kianja izay ahafahana manao zavatra tsara na amin'ny rugby na amin'ny foot ary ny zavatra mahafinaritra dia malalaka ny kianja azo atsaraina ihany koa ny infrastructure rehefa oriana kely eo ka efa nanome tokany Andriamatomery izay azo lazaina fa tena miendrika dia raina mihitsy amin'ny fanampian'ny tanora ety amin'ny faritra manodidina sy ny hoe eto Bemasolo manokana.